Ankafarina ndray toko lasy toko vavy no iarabana antsika rehetra manaraka ny fahita lavitra Honor TV amin'izao alakamisy fahatelo ambin'ny folo ny volana Desambra 2024 izao, ary manasanao ihany koa hanaraka hatramin'ny farany izay vaovaontsika izay. Indro ary ny lohateny vaovaontsika. Manana tombony kokoa Marc Ravalomanana raha oharina amin'ny candidat-mpifaninana aminy hoy manandafy rakotony ireny. Ny tokana manoloana ny ministera Tetsy Ambohijatovo noho ny fandroana ampiasankolaka ataon'ny minisitra ny mpiasan'ny ministera amponina androany. Hiala tsy mpikamanao amin'ny FTR intsondro mpkamana sasany ao aminy noho ny tsy fankasitrahana ny teny nataon'ny filohan'izy ireo fa hanorana ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo. Tifitra ny rano avokoa ireo toerana ivy eto Antananarivo renivohitra rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao. Melony anomezana anao ny antsipiriany vaovao dia apatsahivina ianao fa amin'ny valora sasany dia isy ny fandarana manokana mahakasika ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana izay iarahana amin'ireo radio rahavavy handeha eto amin'ny Honor TV. Aorian'izay moa no anarantsika ny fandarana tapatapakatra izay iarahana amin'ny Roty Randriamandrato sy Pascal Rassaony. Ny vaovao politika no isantarantsika ny vaovao amin'ity ariva ity. Ny amaro tatoato ny fanelezana tsao manaratsy ny candidat Marc Ravalomanana, na io amin'ny alalan'ny gazety na ihany koa amin'ny alalan'ny tambajotra serasera. Fantatra moa fa ny mpanohana ny candidat fahatelo ambin'ny folo no manao izay fanaratsiana izay. Androany ohatra dia nisy ny tamin'ny gazety izay pejy 4 mihitsy no natokana hanaratsiana izay candidat Marc Ravalomanana izay. Arahoary ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Yaja Mananjo. Tsy mahita fomba hafa anoanana ny candidat zay toana ny veny mpanonana Andriamatoa Andry Rajoelina sady matahotra loatra ny candidat Marc Ravalomanana. Ny zavatra hita mantsy tao anatin'ny andro maromaro zay dia mirongatra ireo fanaratsiana ny candidat Marc Ravalomanana. Efa nanomboka zany nandritra ilay ady hevitra izay nikarakarain'ny televiziona malagasy, nandritra ny fandraisam-pitenenana Andriamatoa Andry Rajoelina ny 7 isanjaton'ny fotoanany dia lany nanaratsiana ny candidat Marc Ravalomanana raha toka ny fanazavana ny vinanasa no nandrasana taminy. Androany zao dia nanokanana pejy 4 mihitsy tamin'ireo gazety izay pomban'Andriamatoa Andry Rajoelina ny fanaratsiana ny Marc Ravalomanana. Isan'izany ny gazety Free News, ny gazety La Vérité, ny gazety L'Express de Madagascar, ny gazety Inona ny Vaovao sy ny gazety maro samihafa. Anokanana pejy 4 mihitsy izay tsy misy afa-tsy fanaratsiana Andriamatoa Marc Ravalomanana. Zay ve ny vahaolana hitan'ireo pomban'Andriamatoa Andry Rajoelina fa halany ny candidat zay toanany. Manginy fotsiny ny famoahana ro petadrindrina izay fantatra fa ny avy ao anivon'ny Mapara no nanao zany petadrindrina izany. Petadrindrina izay milaza ny fiarahana Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Hery Rajaonarimampianina. Marc Ravalomanana ho filoham-pirenena ary Hery Rajaonarimampianina ho Premier Ministre. Zay moa no voarakitra ao anatin'ity petadrindrina ity, izay fantatra fa lainga avy hatrany satria ny Premier Ministre arakilalam-panorenana eto amintsika dia avy eny anivon'ny anteny miram-pirenena no miainga. Ny vaovao farany dia fantatra fa tratra tany Antsirabe ireto afisy ireto nentina fiara-pitatitr'olona. Akoatr'izay dia manginy fotsiny ireo fanaratsiana amina tambajotra serasera ny candidat Marc Ravalomanana. Anisan'izany ohatra ity anankiray ity izay milaza fa nomelohan ny franc-maçon i Marc Ravalomanana. Marc Ravalomanana izay milaza fa tsy mpikambana ao anatin'izany franc-maçonnerie izany. Ny tena fomba fanaovana politika madio indrindra amina resaka fifidianana ho fanohanana izay candidat toananao dia ny fampahafantarana ny vahoaka sy famelabelarana ny vinanasa no tokony imasona. Heverina arak'izany fa fahambanitsaina ara-politika ny fanaovana fanaratsiana rano fotsiny ny candidat zay mifaninana aminao. Miandry ny fandraisana ndraikitry ny seni sy ny ambaratonga mpanjakana samihafa isika manoloana zao fanaratsiana atao amin'ny candidat Marc Ravalomanana izao. Ny tokona nanoloana ny ministera Tetsy Ambohijatovo androany ny piasan'ny ministera ny mponina sy ny fiahina ara-tsosialy izay ny taky moa tamin'ny ministra Narimamy Irma Lucien ny amin'ny tokony hanajana ny zon'ireo piasa eo anivon'ity ministera ity. Tsy misitraka ny zonontsony mantsy ny piasa araky ny fanazavana izy ireo ary ataony ramatoa ministra tately afadrafitra ity ministera ny mponina ity. Ny ministra Narimamy Lucien Irma moa dia avy amin'ny Mapara
ohatra amin'izany ny fakana amin'ny fomba kolaka ny bon d'achat ho an'ny ankizy zany ny mpiasa ministera fa eo ihany koa ny fandrahonana ankolaka ny mpiasa amin'ny sasatsasany ary ny fandroana ankolaka izay mpiasa eo anivon'ny ministera ny mponina izay Jenita Soalalaina sy Tantely Rakotomalala no nanao ny fanadihadiana. Tsy takona fenina intsony ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-bolany ny ministra ny mponina amin'izao fotoana izao Ramatona Armamy Irmalisien raha ny zavatra hita sy nambaran'ireo mpiasa eto anivon'ny ity ministera ity. Tsy mazava ny fitantanam-bola ary tsy voahaja intsony ny eo anivon'ny fitantanan-draharaha. Misy ny asa natokana ho azy ireo omena olona hafa mba hitadiavana tombontsoa manokana fa eo ihany koa ny vola natokana omena ny ankizy zanaky ny mpiasan'ny ministera. Tamin'ny voalohany raha nolazaina fa isaky ny ankizy dia novena isaky ny ray aman-dreny izany taty aoriana nefa tsy namboarina intsony ny taratasy. Midika izay fa nisy nanodikodina ny vola tokony omena ireo zaza ireo. Am'izao zavatra misy zao nefa tsy araky ny fanovana zay nampanantenananay no iainanay fa vao mainka zay vao hita mafimafy kokoa no mety eo. Tsy ekenay no fanesorana ECD anakivaly menadary zareo reo olona sahirana tsy mameno mady amanjanaka reo ary misy ary zanaky ny ray amin'ireo mpiasa reo tsy nalefa ny anatsatsony satria efa mieritseritsy izy zany hoe tsy renouvelé tsony contrat-ny amin'ny 2019. Tsy ekenay ny tsy fanajana ny ady administration ato amin'ity ministera ity satria tsy mipetsaka tsony zany eto. Tsy ekenay ihany koa ny fanaovana ankiatrano an-trano ny fitantanam-bola ato amin'ny ministera mangataka izay aparta ao amin'ny direction ny crédit esan'ny direction technique fa tsy membre staff ny ministre mandeha manao ny asan'ny technician nefa tsy hainy akory ny asan'le technician. Raha nanontaniana mahakasika ny toedraraharaha moa ireo tompon'andraikitra avy ao amin'ny ministera dia mbola tsy naneho hevitra izy ireo. Eo amin'ny devoan'ny ankizy mba samby mahery daholo zany ny ankizy amin'izay raha hoe aneho hevitra ianao. Tanao misy lehibe tsika eny tompoko dia lehibe nanome consigne aloha hoe anao aloha ny français staff zay vao manome ny hevitra izahay Okey, monsieur le président. izay tsy afahako miteny aloha zany fa miandry izay Soazamina monsieur le président. fa mahakasika an'le fitakiana tsika samy mpiasa ato mpiasa ato ny mpiasa ato manana ny fomba fiherim-poana izy fa manana ny lehibe zany tsika aloha dia mpiasa. Nandritra ny hetsika moa dia tonga teo rangaha anankiray izay tsy nitonona anarana. Ny sintona ny micro ny ireto nanao fitokonana ireto fa fantatra kosa izy fa olona akaiky ny Ramatoa ministra isan'ny mpiaraka amin'ny candidat Andry Rajoelina izay ny antsonjo mafy ny fanovana teny amin'ny kianjan'ny 13 mai saingy izao manao tantely afadrakotra amin'ny fomba fitantanana izao. Anankiray tokony mitonona ty tokoa fa ny mpiasa rehetrarehetra eto ambony ministra. Tsisy responsable amin'ny mpiasa rehetra Isarenao azafady mila manontany anay tompoko zay ro mpiasa amin'ny ministera ato tsy misy olo-kafa manontany anao zay isarenao azafady aminao zay manontany zay ianao manontany anay ho fantatsao responsable raprésentenao aminay hoe iza koa ianao manontany responsable ato aminay izay mpiasa refa responsable daholo. Efa nisy moa ny fitarenana nataon'izy ireo mialohan'izao fitokonana izao fa saingy tsy nisy mihaino mihitsy izany ka nanapa-kevitra ny tokona ireto mpiasa reto mandra-pahivaliny ny fangatan'izy ireo. Tsy mahagaga raha toy izao ny fomba fiasan'ny olony Mapara sy Andry Rajoelina ny fitiavam-bola tokoa no lehibe indrindra.
zay ny zavanitranga tetsy amin'ny ministèren'ny mponina sy ny fahina ara-tsosialy tetsy Amojatovo fa manana tombony kokoa ny candidat Marc Ravalomanana raha oharina ampifaninana aminy amin'ity fiodinana faharoa ity hoy Andriamatoa Manandafy Rakotonirina efa samy mitondra firenena ireto ifaninana amin'ny fiodinana faharoa ireto saingy kosa nahavita bebe kokoa ny candidat Marc Ravalomanana ary betsaka no mametraka fahatokisana amin'ity candidat larana 2020 ity ary tsy mbola nanonga-panjakana velively i Marc Ravalomanana hoy Andriamatoa Manandafy Rakotonirina Jenitaso Lalaina sy Tantely Rakotomalala no mitondra ny vaovao. Efa ampitsanana ireo candidat ilatsaka ho filoham-pirenena fiodinana faharoa ny fomba fitantanan'izy ireo teo aloha niakatra ny arkarena fobe ny Madagasikara tamin'ny fotoana nitondrany Marc Ravalomanana ary tsy nitsahatra nidina izany nandritra ny tetezamita nitondrany Andry Rajoelina ny tombony isan'ny olona mahantra fadiran'ovana ny fahamatorana nanany candidat Marc Ravalomanana no nahatonga ny MFM tsy nisalasala no anazy. Fividianana amin'ny deuxième tour ny candidat rehefa raha ohatra ho an'ny mponina eto Madagasikara indrindra ho an'ny mponina Antananarivo samy mahalala azy mirahalahy olo samy olona miaina teto reo voafidy teto reo mitondra teto reo ka amin'ireo fotoana reo andeha ny fampitahana ataon'ny olona anaty bus mafy misy lanjany be amin'ny fitarana opinion publique zany mandeha ny fitarany olona anaty bus hoe izy lasa mifantatra ny toetrany fa ny manodidina azy no ahoana ary verana vereo de raha mampitahany olona hoe inona ny azo iterana de aleoko koa metehatra amin'ny manodidina ny Ravalomanana toy ny manodidina Rajoelina ary ohatra ny nataony mandritra ny tetezamita ny tsarana azy. Tsy mbola nanonga-mpanjakana velively ny candidat Marc Ravalomanana raha nambarany ity mpanao politika ity nisy ny fifidianana tamin'ny taona roa sy roa arivo ary nekeny ACC ny fandreseny tamin'izany satria izy no nahazo vato-betsaka moatra ny candidat ny faninana tamany. Tamin'ny 2002 nisy fifidianana nisy ambato sy ny fanarahana fa taty olina nisy fanitsina natao fanosambato indray tsy ny fanaraka de teo nandray fahefana i Ravalomanana avy amin'ny communauté internationale tamin'ny fivoriana fahatany Dakar 2 zay no mahasamihafa azy fa ity le ny 2009 tsy misy fifidianana fa amin'ny alalan'ny fampiasan-kely fotony reo fampiasana miaramila nandraisana fahefana ny autoproclamation reo tsy de izy loatra fa ny ACC raha fa nanaiky ny fanosambato de nahita hoe izy tokoa ny majoritaire zany fahefan'ny mpitsara nametraka azy tsy ny fitondrana fa tsy de izy loatra ny hoe nanay fahefana tamin'ny alalan'ny basy. Eo amin'izay lafiny politika izay ihany dia hiala tsy mpikambana ao amin'ny FTAR na ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra intsony ny mpikambana sasany ao amin'ity fikambanana ity noho ny tsy fankasitrahany izy ireo ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny FTAR Ramatoa Clémence Raharnirina fa hanoana ny candidat larana fahatelo ambin'ny folo tokony hoajaina hoy izy ireo ny safidiny tsirairay indrindra mahakasika ny raharam-pirenena sahala amin'izao fanadihadiana hoentin'ny fanuela Randrilantenaina eo amin'ny sary ny Maminirina Razafy Tsiwarana. Tsy manaiky ny fanambarany filohan'ny FTAR ireo mpikambana sasany ao aminy amin'ny anoanana ny candidat Andry Rajoelina ka nanapa-kevitra ny ala tsy ho mpikambana amin'izany intsony izy ireo. Nambaran'izy ireo fa misy ambadika politika ny fanambarana nataon'i Clémence Raharnirina ny sabotsy lasa teo. Samy manana ny hevina nefa ireo mpitondra fiarakaretsaka eto Antananarivo renivohitra ary anisan'izany reto miantsona eto Ambohijatovo ireto izay nanambara fa ny candidat larana 2020 no maresy lahatra azy ireo amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Alohan'ny zavatra misy ndray eto amin'ny fitanterana dia ny zavatra tsapasita dia hoe zahay reto misy fitenenana manao hoe zarazaray ny tokatrano samy manany azy vala iray ihany nefa zay no iraisana eto satria samy mpitondra taxi. Ny hevitra koa nefa samy manany azy no lazainy sy ambara satria raha ny hevitra
tsy afaka nadiso an'ny hevitro a ny olona anankiray ary tsy afaka nadiso an'ny heviny koa ny olona anankiray kanefany a marina fa taksi ny kambanana taksi ny arahana nefa zarazarain'ny hevitra samy manan'ny azy a dia oka tsy fampitikakevitra fa samy manan'ny hevitra ary ny hevitra no miady fa tsy mipitondra taksi akory ny ady ka sanatria zay tsy ady novina manoloana ny zavatra misy a fa apraisaina apray hevitra zay le ifampitondrana ary zay le ifampitazaina manoloana ny zavatra rehetra resy lahatra ihany koa izy ireo tamin'ny zava-bitany kandida Marc Ravalomanana tamin'izy filoham-pirenena ny taona roa roa arivo indrindra fanamboaran-dalana sy ny vidin'ny lasantsy izay tsy miakabidy matetika tahaka ny amin'izao fotoana izao. Ay zany dia efa hatramin'izay mihitsy hatramin'ny 2002 dia efa nahatsapany hoe satria izy efa be ny tanàna be ny zavatra efa vitany teto amin'ny tanàna na ny lalana zao dia misy fiantraikany aminay taksi ingy satria tamin'ny androny tsy nisy zany hoe lalana nisy lavaka sy ny rehetrarehetra zany. Maniry araka izany ireto fikambanany taksi ireto ny alan'iny kandida Marc Ravalomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena mba tsy isian'ny kabraraka intsony. Raha manao zavatra anankiray izy zao any hoe amin'ny tombontsoa manokana tokony ataony amin'ny anarany fa tsy ataony amin'ny anaran'ny taksi. Zay zany to dia teneninay mihitsy zay raha resaka hoe numéro 3 zay tsy manohana zany zay tsy mety aminay mihitsy zany fa zay numéro 25 ihany nanomboka tamin'ny tetezamita araka teny zokona teo ny asanay potika zay na miasa raha amin'ny alina zao tsy mahazo vola fa matahotra mpanentaka zay nefa olona mameno versement nay nefa 600 000 dia inona mbola evidina numéro 3 iverina jelambotona ny tanàna zay tsy mila an'izany zay. Efa mipetaka eny amin'ireo fiarakaretsaka ihany koa ny afisy manambara fa manohana ny kandida larana fa 520 izy ireo. Zay ny makasika an'iny fa makasika an'izay fanohanana ny kandida larana fa 520 Marc Ravalomanana izay ihany dia nahazo tapakila kaly K25 ihany koa ny teny amin'ny faritra Ambohimanarina iny androany zay avy amin'ny kandida larana fa 520. Ny kaly K25 moa dia fampisakafoanana ireo mponina indrindra ireo efa somary nahazo taona sy ireo renim-pianakaviana mbola mitaiza kely. Tanjona dia ny hanamporofona sahady amin'ny vahoaka fa vonina hanala ny fahasahiranana ara-tsakafo ity kandida larana fa 520 ity. Tsy mila fitondrana gaboraraka ny malagasy hoy ny filohan'ny comité d'ouverture 25 Andriamatoa James Ratsima manakaiky ny malagasy ny fandrangitana amin'izao fotoana izao sy ny fiantsenady amin'ny sampiray tanindrazana noho ny fandaranasa hafahafa izay hoentin'ny kandida iray. Malohan'izany dia miantso ny vahoaka ity fikambanana ity mba handinika sy hamakafaka tsara ary hampandany olona izay mahay mitantana ny firenena fa tsy hampandany sy hifidy olona izay vonina hivarotra any Madagasikara. Clara Raolomanantsoa sy Maminirina Ratsoarana. Fitondrana matotra sy azo antoka no andrasana ho ny mpikamanao amin'ny CO 25 na ny comité d'ouverture 25. Ity fikambanana ity moa izay misy ireo mpanao politika maromaro toa ny James Ratsimba, Fanny Soerinaivo ary ireo maro hafa izay resy lahatra fa hibanjina ny mazava nangana sy anohy ny fanarenana ny firenena fa tsy ampilatsaka andavaka ity Madagasikara ity. Raha nataon'izy ireo mantsy ny fandinina dia maro loatra ny lainga sy fitaka mbarany kandida larana fa 13 izay hita fa tsy mitombona mihitsy ka heverin'izy ireo fa tsy mendrika tao amin'ny vahoaka malagasy izany. Vokany nanapa-kevitra izy ireo ka nanentana ny vahoaka hisafidy ka tsy anaiko rebirebeny amin'ny karazana tapimaso sahala amin'izany. Ny antony resahako aminareo androany dia tsotra be. Malaza be amin'izao fotoana izao fa akaiky ny fandrangitana amin'ny malagasy rangitina hiady. Nefa zavatra tsy fanao amin'ny malagasy zany ary tandiny lositsika fo ampidiny vazaha laveto. Ny tena ny antsoko anareo dia tsotra ilazako ny antony anohananay iza zany professeur James Ratsima miaraka amin'ny Fanny Soerinaivo ao anatin'le hoe CO comité d'ouverture 25 izahay ireo dia manamafy fa maro izahay ny mpiasa-panjakana rehetra raisinao ny douane, ny ministère affaires étrangères, ny impôt sy ny sisa ny avy any ambanivohitra mpanakanto toy ny Tambobe toy ny zanaka Rakotovra maro be ny avy any ambany tanàna lazaina hoe manohana ny 13 be zany tompoko. Za mijoro eto aminareo ary mbola manamafy koa fa ny any amin'ny côte rehetra zay lazaina mba azahoana mampiady antsika hoe ny any amin'ny côte manohana ny 13 koa zany fandrangitany zany fa ny tena marina miaraka amiko anatin'le comité d'ouverture io fantatra reo na iza manokana azy
tena tsoroka aminareo fa namako maro lavitra ampafolo eny aza namako avy any amin'ny kotiny avy eto Andrenivohitra ka aza ampidiny ohatran'izany ny malagasy tompoko fa raha te ampidiny ny vahiny nareo satria ny vahiny mampirisika anareo ny EM io ange ka vinavina natao tany ampitatany ny entina teto andro bana ny arem-pireneny io hoe insécurité lava teneniny dia ry zareo pitsikily vazaha général vazaha no betsaka ao anatin'io vitsy dia vitsy ny malagasy voavidy volana andeha tao. Nasiny izy ireo fanitsiana araka izany fa lainga ny tsao miparitaka fa manohana ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo izy ireo izay nambarana mihitsy moa fa raha toa ka ity kandida larana fahatelo ambin'ny folo ity no lany eo dia ho gabraraka ny fitondrana ny Madagasikara ary mety ho lafy hatramin'ity tanindrazantsika ity. Raha ny sanatry mivava ny 13 ny lany eo dia milaza aminareo fa lafambongadiny Madagasikara gabraraka ka anjarantsika vahoaka no manohana ny filora valimanana aloha fa tsy hoe ny bailleur lavo zao hoe zao hoe fanenao tsy fantatra akory hoe ahoana ny fomba novanao fa fivarotana tanindrazana tsy fantatra ny vola nanovanao an'izany tsy fantatra ny fiviany zany. Mila melavaka izany ny rehetra mba hanavaka ny nofinofy sy ny tena izy ka tsy handatsaka ny Madagasikara ny amin'ny fahaverezana. Eo amin'ny resaka politika dia nanambara moa ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina fa tsy hanohana kandida amin'ity fiodinana faharoa ity. Sahala amin'izay ihany koa ny antoko ASVM izay tsy nanambara ny kandida hotoanany ao anatin'izay fiodinana faharoa izay. Ny zava-misy anefa dia betsaka ireo mpikambana atao amin'ity antoko ity lasa nanohana ny kandida Marc Ravalomanana. Aroara ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Ihaja Manantsoa. Efa nanambara Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina filoham-pirenena teo aloha fa hijanona ho ray aman-dreny mandritra n'izao fifidianana fiodinana faharoa izao. Ny antoko ASVM ihany koa dia tsy nanambara ny heviny na hanohana ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo na Andriamatoa Marc Ravalomanana. Betsaka nefa amin'ireo mpikambana ao anivon'ny Hery Vaovaon'i Madagasikara no lasa nanohana ny kandida Marc Ravalomanana. Anisan'izany koa ohatra ireo kandida izay mpikambana atao amin'ny ASVM ihany toa ny Praiminista teo aloha Mahafaly Solondrasana Olivier. Mampitombo lanja ny kandida iray ny fanohanana avy amina antoko politika sahala amin'izao satria dia heverin'izy ireo fa ny kandida izay toanany no afaka hanalany Madagasikara ao anatin'ny fahantrana. Ny andrasana arak'izany dia ny hoe hitondra fahombiazana ho an'ny kandida Marc Ravalomanana ve ny fidiran'ireo mpikambana teo anivon'ny antoko ASVM anohana azy amin'izao fiodinana faharoa izao. Madagasikara taparay sy analamanga rugby dia manolotra ho anao grande finale goavana alahady 9 Desembre 2024 ao amin'ny Kianjabiany Mahamasina amin'ny foroa Wolves Anusbe ifandonan'ny Tamia Ilanvaty amin'ny iray ora tolakanto grande finale ny poule A 15 familles Bour sy Matadorea Anuspatran amin'ny telora grande finale ny poule B USK sy TFM Ankasina isy artista sangany maro hoady anafanany lalao Black Nadia Tansme Stéphanie Gas Lady invité spécial Beg tonga va maro fa tsy misy vidim-pidirana Panangana fa tsy mpandrava isika anatsara ny fiainanao idady tonga ny fotoana ifidiananao ny mpanangana ianao koa efaona didinao sarobidy ny safidinao arovy ny safidinao tsy sandaina vola ny safidinao 7 Desembre Marc Ravalomanana fidiko fiditsika laharana fa 5 amby roapolo Mas amtadid Fisika fa leonina na kubaka mbava sy mangidy Tian'izao dia marino anaty lisy mpifidianana eny amin'ny fokontany ny anaranao.
alohan'ny sokafany birao fandatsaham-bato amin'ny enora maraina dia mila olona roa atao atsapaka avy amin'ireo 10 membre ny bureau de vote. Ataon'ireo membre roa vita tsapaka sony ivony bileta tokana ka atao 10 isa dia manisa sy manara-maso ireo fitaovana voaray mialohan'ny fifidianana ao anaty bureau de vote ireo délégué indrindra amin'ny bileta tokana ka soratana anaty PV avy hatrany izany. Ndao ilahatra tsara sy ilamina isika mpifidy mba ho voara-maso tsara mombamombantsika. Ireo andraikitra ireo 10 membre amin'ny bureau de vote. Mampanao atsapaka ilay olona roa manao soni ary tompona andraikitra amin'ny filaminan'ny fandatsaham-bato. Raha misosika na halatra ao anaty bureau de vote dia ny filoha ny tompona andraikitra voalohany amin'izany. Ny filoha lefitra manampy ny filoha. Ny asesera voalohany mila fahamalinana misava ny karapanondro ao anaty lisam-pifidianana. Ny asesera faharoa manolotra ny bileta tokana, ny sekretera mameno ny PV sy manao double ny soni amin'ny mpifidy. Marina fa membre amin'ny bureau de vote telo no présent vao afaka miroso amin'ny fifidianana. Ny andraikitra ny délégué mitondra balitra mavokely manara-maso akaiky ny fizotro ny fifidianana sy fansambato ka tsy maintsy mifanatry tava ny délégué sy mpandatsabato eo amin'ny urna fa tsy mifampiambo ao anaty bureau de vote. Amafisina fa ny andraikitra ny délégué indrindrindrindra ny miaro ny zoso ny tombotsoan'ny candidat ao anaty sy manodidina ny bureau de vote. Rehefa ifarana ny fifidianana amin'ny 10:00 ka mbola misy mpifidy milahatra dia aorina avy any aoriana ny karapanondro sy ny kara-pifidian'ireo mpifidy ary mandroso tsirairay manefa ny adidiny izy ireo. Eo ihany koa dia efa afaka manendry mpanisa vato roa isaky ny délégué. Ny fanomanana ny fansambato dia atao ampilaminana tsara ka atomboka amin'ny fansana ireo mpifidy nanao soni ao anaty lisitra ny isan'ny bileta tokana anaty urna sy anatin'ny bileta tokana tsy ampiasaina ary faritana mialohan'ny fansanany vato ny atao hoe vato maty sy vato fotsy. Avela isolo tena pomba ireo candidat hiditra anaty bureau de vote vao atomboka ny fansana. Tsy tokony isolana amin'ny fansambato raha aseho tsara ireo mpanatrika ny recto verso isaky ny bileta tokana. Aorian'ny fansambato kitapo plastika enina no asiana ireo atota taratasy na akasika ny fifidianana. Makany amin'ny SRMV alefa ao anaty fitanana an-tsoratra taratasy manokana fitarainana na fanamariana na fanamafisana ataon'ny délégué dia taratasy fanamarinana ny isam-bato ataon'ny mpanisa vato amina bileta tokana. PV sy fanamarinana isam-bato makany amin'ny HCC arona plastika faharoa. Tahaka izay ihany koa ny makany amin'ny seni arona plastika fahatelo. Arona plastika fahaefatra, fahadimy ary fahaenina makany amin'ny CED sy ny ministerany an-tany. Marina fa tsy azo sokafana ireo raha tsy any amin'ny ambaratonga andefasana azy. Délégué manao fitarainana na manamafy ireo zava-niseho nandritra ny fifidianana. Alefany amin'ny SRMV anaty valopy voalohany na alefa mitokana miaraka amin'ny PV aty amin'ny K25. Ny sekreteran'ny birao fandatsaham-bato mameno PV eo ambonin'ny fanarahi-mason'ireo déléguén'ireo candidat ao anaty birao fandatsaham-bato irery ihany no mameno sy manao sini ny PV. Famitinana eo amin'ny asesera voalohany karapanondro voamarina fa ao anaty lisitra ny numéro. Avy eo makeo amin'ny asesera faharoa mandray ny bileta tokana makao amin'ny isoloir manao ny safidy ary arotsaka ao anaty urna. Aseho tsara ireo délégué izany avy eo manao soni sy manositra rano mainty vita ny safidy. Andro sisa no isaina dia alovany tantaritsika e. Faradobo dia rahana amin'ny candidat larina fa 520 Marc Ravalomanana sabotsy 10 Desembre 20 sy 10 avy zao eny amin'ny kianjabeny Mamasina. Manomboka amin'ny 2 ora ny fotoana ho avy ireo mpanakanto mpanohana sitrapoany dady Bodo, Tansimena, Black Nadia, Ambondra, Shaine, Stéphanie, Samuel, Mario, Ninidonia, Midja, Rakiki, Tempogay, Chantal, Quick, Air Puissance, Marion, Alsan, Gottlieb, Rajao, Oblak, Ariane, Sharon, DJ Natal. Isokatra amin'ny valomaraina ny vavahady mpanangana fa tsy mpandrava isika. Mandresy tady, mandresy isika. Tongava daholo fa faradoboka io a. Manakory on RTV manolotra anao Zumba Rainbow miaraka amin'ny groupe 1 2 3. Décembre au Petit Palais Mamasina manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 20. Yo! Nanagasy Valera Valera Zandre Misandry Sikny Madera
hotoizantsika ny fampalalam-baovao andray vahinsika arak'izao efa hitantsika amin'ny sary izao dia i Optimus izy moa zany dia iray amin'ireo tarika 1 2 free izay isany ikarakara ilay Rainbow Zumba miaraka amin'ny Honor TV. Miarabanao Optimus. Miarabanao dia miarabany vahoaka rehetra manaraka atsika ihany koa izay ny tokantrano any. Efa 2 andro sisa ny Rainbow Zumba itsy amin'ny Petit Palais, manahoana ny fanomanana zany amin'izao? Ny ekipa rehetra aloha efa vonona daholo, efa vonona nanomean'ny tsara indrindra, efa répétition efa mafy be zany, efa tsara petraka daholo ny zavatra ho aseho amin'io asabotsy io, efa vonona tsara ny ekipa zany. Inona moa zany le tena zavatra ho hita zany ao anatin'ity Rainbow Zumba ty, Rainbow Zumba ty? Ny zavatra hita de isy lo zay mibahana ny Zumba de zay raha le izy de eny antsefatsefaneny somary miakatra le invité atsika le artiste zany, fa tsy hoe kory miakatra zareo de mijery an'le spectacle ataony zareo tsika, fa le hiran zareo no andiza atsika miaraka Zumba. Zay zany mitarika Zumba de zareo mihira eo akaikina eo. Misy ny tapakila fidirana ao anatin'ity Rainbow Zumba ty, aiza ho aiza zany zao ny tapakila, mbola betsaka ve izy ao, aiza ny toerana ahitana azy, mbola afaka manjifa ve ny olona raha hoe zao nividy an'le tapakila? Eo amin'ny lafin'ny tapakila de ny VIP efa lany aloha hatreto, fa le tarif simple am'le 10 000 ariary sisa no misy, de ny anjo fiainana azy eny anivony coach 1 2 3 any na aty amin'ny Honor TV. Zay ihany. Mbola betsaka, mbola afaka manjifa zany izy hoe am'rapitso, mbola maro be. Raha mahitatsika amin'ny raha lahy ity izy de afaka tonga aty amin'ny TV zany rapitso. Misy ilay challenge zay nikarakaraintsika teto amin'ny Honor TV niaraka taminareo 1 2 free mahoana indray makasika an'iny satria betsaka nefa nandray anjara, mbola betsaka ihany koa ny te handray anjara ao anatin'le izy na de efa fotoana faraparany ary. Le ho an'le mbola te anjara angambany efa tapitra tamin'ny 9 ariva teo ny fandraisana anjara, zany hoe efa tsy mety tsony zany raha zao vao mandefa video, de ho atsika le efa nandray anjara kosa arampitso amin'ny 3 tsy diso eny amin'ny Petit Palais ny fotoanatsika, fa misy répétition kely atao eny sady maka ny laissez-passer any zareo koa zareo amin'ny événement. Zany hoe reo nanao an'le challenge rehetrarehetra zany no nanao an'le challenge rehetra mihitsy eny amin'ny Petit Palais, zany reo zany tsy mandofo dirana rehefa tsy mandory zareo zany. Ya, ankoatra ny Honor TV manahoana ny fiara-miasa zany amin'ireo sponsor samy? Ny sponsor sy ny partenaire de misy tokoa, zay misy an'ny Volnica zao izara rano ho atsika rehetra zay tonga ao, na tsy mitondra rano tsony ary tsy maninona fa efa misy rano zany ao miandry anareo. De niara-niasa taminay koa ny imprimerie Niaga sy ny Planète Sport moa zay isorana indrindra satria nampiatrano anay tamin'ny répétition. De ny Tropical ihany koa mandresy tsy maintsy misy rovinana afantarana le hoe mpandresa amin'ny sabotsy ka izay indrindra no itongavany zareo rapitso akan'le laissez-passer satria après an'le événement vao tantaraina hoe ito le mpandresy. De maromaro ihany ny groupe omena loka amin'io satria ny loka de maro be, de maromaro no amena loka amin'io. Akoatr'izay misy salatona ve sa hoe afaka tonga daholo zany zay makafy Zumba mandritra an'le tsisy hoe tsy mahazo makany rehefa zao taona na zao taona, fa mety ho an'ny rehetra mihitsy le Rainbow Zumba amin'io. Entoary ny fanentanana Optimus satria ny fotoana ihany koa mandeha, fahafantarany olona hoe am'firy ny fotoana, am'firy de efa miditra, inona zany tsara fantatretra fanentanana ny rehetrarehetra zany? Ay, dia manasa atsika sahady zany amin'ny asabotsy zao, amin'ny folo manomboka mihitsy ny événementsika, zany hoe afaka tonga amin'ny 5 sasany nareo raha hoe anenjika place ohatraohatran'izany.
de tapotra amin'ny 12 ny événementsika ao anatin'le trano mihitsy moa am'le petit palais le trano ao anatin'le trano fa tsy eo avelany le fanaovanay daily fit de manasanareo koa zay rapitsony farany ilalao iaraka aminay amin'ny Honor Radio misy fanontaniana apetrakay ao de mahazo tapakila maimaipona zay mahafaly an'le fanontaniana eny ary misaotra ny optimiste ny tona zay fanetanana izay amin'ny sabotsy zany fotoanantsika rehetra manomboka amin'ny folora ao amin'ny Petit Palais Rainbow Zumba miaraka amin'ny Honor TV sy ny groupe 123 makasitraka anao ty ny vahiny mivantana teto amin'ny Honor TV tamin'izao ariva izao ianareo ny saorana dia misaotratsika sahady ho an'izay ho avy ho avy hatrany no banjinina fa tsy hijery ny lasa isika io no nambaran'ireo tompony andraikitra avy eo anivy ny komisiony ranomasina indiana izay notariany Flou Vincent Mérito sy ny sekretera jeneraly Ahmed Youssouf raha nitsidika ny Flou mpanjakana androany vonina anoana trany any Madagasikara ary nankahery ny Flou noho ny navitany ny fifidianana fiodinana voalohany ary natongavana amin'izao fiodinana faharoa izao izy ireo. Porter notre soutien, le soutien de la COI, de l'organisation de proximité. Parce que pour nous, Madagascar, c'est la grande île, la grande sœur. Avec tout le potentiel que possède Madagascar, tous les îles sœurs vont bénéficier. Mais pour avoir ce potentiel, il faut le déclencher. Et c'est la paix, la stabilité. Nous sommes dans un stage, une étape de développement, et nous allons passer à l'autre stade, dès le 19 décembre. Et la COI sera toujours là. Parce que Madagascar, Maurice, Seychelles, Comores, La Réunion, nous sommes ensemble, nous sommes des îles. Et nous allons travailler dans le passé, nous l'avons fait, maintenant et dans l'avenir. Vraiment respecter l'un l'autre et que le gagnant respecte la dignité du perdant et que le perdant respecte le choix du peuple malgache. Ce qui compte, c'est le peuple malgache. L'avenir du peuple. Tsy ny fanohanana ny Madagasikara amin'ny fifidianana ihany no nahatongavan'ireo délégation-ny ranomasina indiana ireo fa aneo ny fiara-miasa sy anatsara ny ho avy. Teo tokoa izy tamin'ireny fotoana 2009-2013 voalazany teo zao dia ny rahalahantsika ao Seychelles mitondra présidence COI fifandrifiny zavatra ve zany tsy maninona fa azontsika anatsarana n'izay resahana taloha sy ny indrindra fa no avy akaikely zay afaka androvitsivitsitsika dia hiatrika fifidianana ary ny antenainy rehetrarehetra dia ny ilamina zany fifidianana zany mba ahafahantsika ahafahan'ny malagasy aloha mifidy an'izay filoham-pirenena eritreretiny fahamendrika ny fitokisany dia indrindrindra mba ahafahantsika mampandroso an'ity firenentsika ty. Efa antaonany maro moa no nampikambana antsika tao amin'ny komisiony ranomasina indiana izay ahitana ny Comores, La Réunion, Madagascar, Maurice ary Seychelles. Noho izany nisatrany ny fifandraisana sy ny fiara-miasa. Mahakasika ny toetrandro dia saika difitry ny rano avokoa ireo toerana iva eto Antananarivo rehefa manorana anatin'ny ora maromaro ny andro. Maro amin'ireny lalana ireny nefa no efa simba ka miteraka olana ho an'ny mpampiasa lalana, indrindra ireny dalina tsy misarona ireny izay miteraka olana ihany koa ho an'ny mpandeha tongotra. Jenita Solalaina sy Tantely Rakotomalala no mitondra ny vaovao. Tsy ampy ny tatatra fivoahan-drano avy eny amin'ny arabe eto Antananarivo renivohitra ka difitry ny rano avokoa ireo toerana iva rehefa misy orana anatin'ny ora maromaro. Feno lavadavaka nefa ny lalana sasany ka tsy hita intsony ireo lavaka ireny rehefa saron'ny rano mandritra ny orana. Mety hiteraka loza nefa izany rehetra izany raha toa ka tsy misy fijerena manokana ho atao amin'ireny lavaka eny amin'ny arabe eny. Dia zava-misy eto zany zao dia gokagoka daholo le lalana misy ny rano ary amin'ny arabe. Raha vao avy eto ny ora tamin'ny Malariva zao avo be mihitsy ny orana dia fiany rano be mihitsy lavaka be eo. Misy tomobile mandeha latsaka amin'ny karazana tsita zany cotonnière mandeha mety hijery eto ambony arabe eto mihitsy ny cotonnière. Tena na ny lavaka tsy fantatra tsony io rano dia misy rano io fantatra hoe lavaka be na lavaka kely ve sa lavaka be. Indraindray ve mety manahirana be le izy? Tena sahirana mihitsy. Za aloha mbola tsy tavela fa za raha vao hitako tena rano be dia tsy mihitsy za satria tonga dia manimba zavatra le izy. Raha tsy ahivina moa tamin'ny taona lasa dia efa nisy olona anankiray namony ainy latsaka tao anaty lavaka fenondrano teny Ambatoroka.
voalohany eto Madagasikara ny famparatiana sanganasa 13e colline izay tanterahana etsy amin'ny Alliance Française etsy Andavamamba. Haharitra 2 herinandro moa ity hetsika ity ka isy ny varotra famparatiana entina hananganana ivitoerana hampianatra ny kanto malagasy ary ny vola azo amin'izany moa dia hanampiana izay resaka kanto izay. Fanuela Randrinantenaina sy Maminirina Razafitsoarana no mitondra ny vaovao. 13e colline io no anarana nampitondrainy ity varotra fampirantiana atao eny amin'ny Alliance Française ity. Fampirantiana iombonana iarahampanao hosodoko manodidina ny 220 ary sanganasa manodidina ny 220 no aranty ao anatin'izany. Anamboarana ivitoeran-kolontsaina iray afaka ifampisarana hosodoko sy ahafahana mampiranty moa no antony anaovana ity hetsika ity. Tsikaritra mantsy fa mbola tsy misy eto Madagasikara ny toerana ahafahana mampita izany ary ankavitsiana ihany koa ireo sekoly no mampianatra izany eto amintsika. Ny fampirantiana tamin'ny Alliance Française dia fampirantiana iombonana izay farambonan'ny mpanakanto mpanao hosodoko eo amin'ny 220 izay misy tableau na sanganasa 220 aranty ato. Ny association ny fikambanana dia mitondra ny anarana hoe atelier d'art ary ny tetikasanay ao anatin'izany nampitondra ny lohateny hoe 13e colline. Ny antony 13e colline tetikasa anankiray izay zanananganana ivitoerana anankiray, ivitoeran'ny kolotsaina ahafahana mifampizara ny hosodoko, ahafahana mampiranty satria tsy misy izany eto Madagasikara na ny ataon'ny teny vahiny hoe École de Beaux-Arts. Dia izay zany ny tena tanjona. Dia ty fampirantiana atao amin'ny Alliance Française ity dia nampisalorana an'izany anaran'ny tetikasa zany hoe 13e colline. Haharitra 2 herinandro moa ity asa fampirantiana ity ary afaka mijery izany avokoa ny olon-drehetra. Isan'ny olana eto Madagasikara ny tsy fahitana asa rehefa vita ny fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony. Ny tsy ny asa no tsy misy raha ny nambara ny tompona andraikitra fa ezo ivelarana tsara ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. Ny resaka informatika zao dia isan'ny mbola malalaka eo amin'izay tsena ny asa izay. Fanadihadiana Jenita Solalaina eo amin'ny sary ny tantely Rakotomalala. Nanomboka ny taona 2000 vao niroborobo tety amintsika ny tontolon'ny informatika ary rehefa nahazo fibra optika isika teto Madagasikara vao tena nisehatra amin'izany avokoa ireo ambaratonga rehetra. Isan'ny olana nasedrainy ny mpanaraka ny sampam-pifanana informatika ny tsy fampiny ny fanaramaso mitaky fampiarana betsaka mantsy io taranja io ary miova hatrany manaraka ny toetrandro ka mila maraka tsara ireo misehatra amin'izany. Tsy tokony ho sarotra mitady asa amin'ny sehatra io raha toka mafy tsara ny taranja. Raha ny eto amintsika manokana mantsy dia mbola azo lazaina fa tsy maraka ny filanimpiasa mihitsy ireo matianina amin'izany sehatra izany. Fanaovana fampianana dia ny ety ampianarana no tena vahaolana amin'izany raha nambarany ny italian'ny IST. Tokony iainana isan'andro ny tontolon'ny informatika ary araka ny teneniko teo tsy hoe tsy mahina ankizy malagasy fa mily sika fijery koa zany manome environnement anankiray ahafahany zareo mianatra ireo teknôlôjia sy isatona misy fivana foana dia fahafahantsika mamena zareo izy environnement zay ndraiky hoe fanampiana lehibe indrindra fahatsika manatsara ny fahaiza-manao andreo ankizy ireo. Anatin'izany ohatra hoe miresaksika amin'izao fotoana izao mety dia tsika loatra fa hoe mandeha zany hoe big data zany big data zany amin'izao fotoana izao ny internet efa miroborobo be dia miroborobo be koa araka izany ny fikirakirana données dia dikan'izay ileo ankizy sy tokony atao matianina amin'ny informatika dia tokony mahay ahoana ny tokony gérena zany données be zany zay efa mahafao amin'ny internet. Amin'izao fotoana izao tsika araka ny teneniko teo mbola mitombo foana ireo filan'ireo entreprise ireo fa ny fahaiza-manao sy ny ankizy manamitra kefa no tsy maharaka ihany koa amin'izany. Izay koa no netsika namarana ny vaovao tamin'ity ariva ity ampatsivina anao fa orinan'izao vaovao zao dia handeha moa zany mivantany any eto amin'ny Honor TV ny fandarana izay iarahana amin'ireo televiziona Ravavy sy ny mpanao gazety namana. Aorinan'izay no anaranao ny fandarana tapatapakahitra iarahana amin'ny Roty Andriamadranto sy Pascal Rasaony. Tena kosa mametraka ny mandrapitafa makasitraka anao natra ny jery sy ny eno hatramin'ny farany. Veloma tompoko.